filomarika ravalomanana say ao voninao anavitra indray ny vahoaka malagasy. Piasan'ny sekirana tsy voaloka rano efa mitsindroka ny ankamaronay ho ny piasy. Mpianatra gatso mitaky vatsim-pianarana sy volana sy équipement. Misaotra hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao Mbs Zoma faharoa ambin'ny folo ny volana Novambra ny taona 2024 izao. Manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahana tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia nisy indrindra ny fisaonana teo amin'ny filomarika ravalomanana sy ny collectif des élus izay ivondrona ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina lanta amin'ny anarany antokotiko Madagasikara androany. Nisy ihany koa moa ny ben'ny tanàna tsy miankina izay tonga nanatrika ity fotoana tetsy amin'ny QG Bel Air ity androany. Jarmano Menjanahary, Manora Andriamalala. Tamin'ny 12 maraina no nigadina tao amin'ny efitrano malalaka ny QG Bel Air ny filomarika ravalomanana. Efa vorolanina nandritra izany ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara sy ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany tenany manokana na ny indépendant fa nanapa-kevitra ny ara-dalana sy ampitovy fijery amin'ny antoko. Fotoam-pivavahana no nanomboana ny fotoana ary taorian'izay dia niarahany redona ny irafaneva ny antoko. Nametraka lesina ho an'ny mpikatrokatrany ny filomarika ravalomanana ny amin'ny toko ny fanarahana fitsipika ka ohatra kaiky ny famerenana ny irafaneva raha tsy miaraka ny tanana mifahofa. Zavatra iverina fa tsy misy dikany saingy lesina goavana no azotsoahana ao anatin'izany dia ny fametrahana ny fomba fijery mitovy sy ny fiarahamientany ny mpikatroka. Taorian'izay dia niroso tamin'ny famelabelara-kevitra ny filomarika ravalomanana izay isany nandrasana ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina mafy ny fandrenesana izany. Niona tamin'ireo le FFKM sy ny fiangonana doy aho hoe tsy hanao fitaovana politika amin'ny fiangonana ny tiako Madagasikara fa manaiky atao fitaovana ho amin'ny fiangonana. Tsy hanao fitaovana ny fiangonana mihitsy sika na ny kristianina hoe ataoko fitaovana ianareo tsy zay fa manaiky atao fitaovana sika mba hitana najoroana n'le firenena vanina azonareo tsara le izy ka eso reo tsainareo zany hoe hanao fitaovana politika ny FJKM na ny katolika tsy zay tsy ho sakanatsika tsy ho rarahantsika mihitsy ary tsy ho banatsika ny maolona ny olona ny fahalalahana ny safidina zay maolona ny olombelona fa kosa manaiky aho fa ny antoko politika izay tariako dia ataon'izy ireo ho fitaovana. Aloha soko ty dia am'izay hitanareo tsara lazakanareo tsara ny fahavononako anao n'ity raharaha ty. Aminareo misy mamelaka fanontaniana ahoana mariny ty président ty anao satria anao anao dia manahoana mbola manana ny hery ve izy dia anareo amin'izao fa raha tsy miaingany aminareo aloha ny fijoroantsika amin'ny fahamarinana ananganana firenena vanina zavapoana misy taminareo reo nyresaka tamiko maly président tena maika ary tena important aminay any mahitanao rapitso eny ara fa iresakytsika atry ny alina manontolo tena nandinga an'izy foana dia namakafaka hay ve tena mbola tsy dia tena fantatra izy ireo e ary tsy efeniko amin'ireo fa misy tamin'ny ben'ny tanàna ilana tsojay fa tsy anaiky lembenana intsony tsika fa tonga zay ny fotoana zao ny fotoana satria ho hitanao ny zavatra mbola ivoaka ao rapitso amin'ny latsinainy tsisy olona afaka sahiteny eto Madagasikara na iray ary hatramin'izao hoe sahanohatra sa ilaza marina fa zay mbola milazalaza kely ny zavatra hitany eny tonga dia migadra tsisy fitsarana raha olona mba mijoro kely fa hoe zao ny zava-misy aty aminay tonga dia andefasana ny izy eo reny ireo ben'ny tanàna any Ambilibe palely mihitsy mahita azy arako dolo mihitsy misy azy manahitra ala izy teny hijoratra amin'ny farany ary manontany reo hoe ohatra n'inona ny tena anaovantsika azy ka dia mino aho fa ny zavatra ataonareo dia tena ataonareo tsara ampinoana sy fanantenana. Reo sefoko tany reo eo 117 000 nisany tamin'izany efa nanaovana formation ana leadership nampanaovana formation mihitsy izy ireo. Faharoa
efa nananganana renylay trampoko tany reny izy mbola misy hitako mijorojoro ihany reny de menazy mihitsy izy tena fa tena fiera mihitsy izy tena fa tena mampiseho ny tena hoe ny sefoko tany zay masefo azy ndrisany efa akehitriny fa tsy zay tsony izy fa zay olona tsy sahaza n'le toerana sy tsy mendrika n'le toerana no petraka eo de afaka milaza ny zavatra tsy marina afaka miteniteny tsy tokony tenenina de any de voalina de alina zao nahita tamin'ny filazam-baovao fa hoe taraina ny olona fa olona mbola tsy manana n'le traikefa tsy sahaza n'le toerana misy azy a no apetraka eo de tiakano tsy tiakano fotsiny le izy zany zao ny zavatra misy aiza moa nananantsika firenena vanina nanamafy hatrany ny filoha Marikaravalomanana fa ny tonga miaraka toy izao no fanombohany fa ny miasa miaraka ny tena fahombiazana raha ny fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tanjony dia mitaky asa avy amin'ny tsirairay izany fa tsy mionona fotsiny amin'ny mampikambana sy pikatroka reo gouverneur reo zany a sady tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ny anaran'izy ireo no metraketraka manao didiky felabe mahazo baiko de zao mananrana atsika izy ireo ka raha tsy satsika de toizany vorina tany atsirabe izy ireo ilazany hoe zao natao zafady mahay constitution zay ianareo no tena mibahana tamin'ny zanakany magnamila tsisy dikany akory fa hoe savaina ny tomobile de zondreny tany tamatavy jerevana mihitsy le délégation miaraka amiko jerena nakany Amerika isina de tany atsirabe kano sendran'le ambassadeur zay va nianahana teo tia teny aminareo zany mila mijorotsika mila satsika ary mila vonintsika fa zany mahazo ny olona raha vanatsena amin'ny tsy amin'ny antony zany raha andrava renao toko mampimona ny olona meloha tombano leria nosiala hitako dolo ny zavatra mahazo n'le vahoaka de zao ve nanaovan'le vahoaka fa tsy manakanyko hoanina tsy mianatra ny zanana de mbola vitanareo manao an'izany satria tsy miaritra an'izy izy tena hijoro aho aminareo a ary mino aho ary say aho sady matoky a fa orina koa nareo tsy hamitaka anareo mihitsy a ary nareo koa tsy hamitaka mihitsy zay zavatra tongavantsika eto tsy voavidindreo vola ianareo mpanolo-tsaina na avy ato amin'ny tokotiako Madagasikara na avy amin'ireo le tsy miankina fa nahita hoe tsy mandeha amin'izy sony ty de nanatony nareo hoe andao tsika hiasa iaraka tonga miaraka eto tsika fanombohana ihany fa miasa miaraka tsika ny tena izy ka aza manaiky lembenana fotsiny ianareo mibe ny tanàna ho ia aminareo aza manody mahazo azy ao am-pon'izy ireo a tena mbola tiako Madagasikara tena tianao asony vahoaka fa tsy afa miala izy ireo na mipetraka ary izy ireo tsy maintsy miafinafina zay zavatra mahazo azy azoko satria sendran'izay fitondrana tsy manaraka ny lalàna tsy manaja ny constitution de na tsisy ny zao raha de andefasana izy hoe misy any amponja am'izao fotoana zao milaza hoe ny antony andefasana anao makany de zao ny antony misy ary fa amataonana fa efa tratra ny prescription sasany mbola tratra ihany izy ty ataona aloha fa mbola ho avo fotoana ty zaraiko anareo an'izany fa tena tsisy dikany zany mahatonga amilaza hoe tokony ho jerevana daholy a ny zavatra misy eto amin'ny firenena eo zao fa misy miakatra hatramin'ny 300 000 raha hoarina tamin'ny 2019 amin'ity de ny aiza ny tena misondra be indrindra ny any Adego any Tsiranana sy ny any Majanga de ny eto Antananarivo kely zany hoe nampitombona zay tsy izy nisy ampifidy any Adego 700 000 eo nefa ny eto Antananarivo kely de kely de hita be zao fa reto tena anao ny ataony reto maro no tsy maintsy ampalalana niny izy reo mpanolo-tsaina ka rehefa mandiny le lisy mpifidianana tsy maintsy ataotsika angatahtsika hoe mba publika an'le izy de samy malala daholo hoe tia ny anarako zay ato mponina teo izy nanao doublon fa am'ty tsy ho doublon ntsony nataondreo marina isan'ny be ny tanàna tonga niatrika ity fotoana ity ny be ny tanàna avy any amin'ny commune Ankondromena ao anatin'ny faritra Menabe sy ny avy any amin'ny commune Amparafaravola izao sary izao dia manam-pirofo tanteraka fa manana olona ny antokotiko Madagasikara ary manana fahavononana anarana indray ny firenena voapirofo tanteraka izany tamin'ny fahatongavan'ireo be ny tanàna avy lavitra
niatrika ity fotoana ity izay nampiseho fa iray tsy mivaky ny antoko ary antoko matanjaka eto Madagasikara. Be ny tanàna sy mpanolontsaina izay ao anatin'ny collectif de Gély no niona nivantana tamin'ny filoha Ravalomanana androany ireto. Nisy ny fametraha-panontaniana nataon'ireo mpivorona nandritra izany ka nitondran'ny filoha Ravalomanana fanazavana sy valiteny avy hatrany. Vonona ny antoko anarina ny firenena. Nandritra ity fisionana ty amin'ny filoha Ravalomanana sy ny ben'ny tanàna ity dia lany sy amin'ny anaran'ny antoko tiky Madagasikara na ireo tsy miankina ihany koa androany dia nisy ny afatra manokana avy amin'ny filoha Ravalomanana ho azy ireo. Rahantsika avy hatrany. Ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna dia manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena. Ny commune mifidy azy ireo ary indrindra ato amin'ny antoko politika timina. Manana anjara toerana lehibe tokoa ianareo ary tsy azo atao ambanin-javatra. Efa manana ny traikefa fiara-miasa miaraka aminareo any amin'ny fototra ny filohan'ny antoko satria tamin'ny fotoan'andro dia amin'ny filohan'ny antoko no nanome asina ireo filoham-pokotany rehetra tamin'izany fotoana izany. Ny mpanolontsaina ny tanàna mampikambana anareo ato amin'ny antoko no mitondra ny tenin'ny antoko eny anivon'ny commune ny fidinanareo. Ianareo ihany koa amin'ny maha-olom-bofidy anareo dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny filan'ny vahoaka tsy akanavaka eny amin'ny commune misy ianareo. Izany hoe tena akaiky amin'ny vahoaka ianareo. Noho izany andraikitra lehibe antsoroana izany dia tsy tokony ho mpanara-drenirano izay teny midina avy any amin'ny ben'ny tanàna fotsiny ny mpanolontsaina fa tsy maintsy mandinika tsara izay mahasoa ny vahoaka. Tsy androso mihitsy ny commune misy anareo raha toa ka tsy misy ady hevitra sy fijerena ny tombotsom-bahoaka ny fanapa-kevitra raisinareo. Efa eo mpanomanana fifidianana isika izao. Izany fanomanana izany dia miainga any amin'ny fokotany indrindra fanaovana ny lisam-pifidianana. Manana andraikitra amin'izany ny mpanolontsaina commune manara-maso ny fomba fanatanterahana izany indrindra mba hisorohana ireo izay manana hevitra-dratsy anao alabato indray. Amin'ny mampikambana ato amin'ny antoko timanareo dia tena andraikitra lehibe tokoa ny manentana ny olona tsirairay eo amin'ny andraikitra tokony ho raisiny amin'ny maha-olom-pirenena azy ireo. Ny fanentanana azy ireo no hatongava ny olom-pirenena vanina fa tsy ho voavidy amin'ny fanomezana kely tsy ampy mandava-taona akory kanefa dia ho vidiana lafo mandritra ny 5 taona farafahakeliny. Amin'ny antoko mpanohitra ny timina dia manana andraikitra amin'izany koa ny mpanolontsaina tima rehetra. Sahy mijoro milaza marina sy mamaky bantsilana ireo fitantanana tsy mahomby eny anivon'ny commune sy ny fokotany eny. Manana anjara toerany ihany koa ianareo ao anatin'ireo dynamisation ny antoko satria ianareo no akaiky ny mpikambana fototra ka ilaina noho izany no fandraisanareo andraikitra. Na izy kosa ny afatra avy amin'ny bureau politika ho an'ny tonga ny atrika ny fotoana tetsy amin'ny QG Belair androany no amafisina izy ireo fa antoko manana ny etika sy ny deontologie politikanina ny manokana ny timma sy ny tahaka ny antoko tsy toy ny tahaka ny antoko politika sasany mijoro eto amin'ny firenena. Germano Menjanahary Manorandre Malala. Miomana ho amin'ny fifidianana isika saingy tsekena ny firosona amin'izany raha tsy misy ny fanovana ny lalam-pifidianana ny firafitry ny mpikambany Gély ary ny HCC. Ino no amafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara androany nandritra ny fampiresana tamin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tonga tetsy amin'ny QG Belair no amafisiny fa tolony izany mba isin'ny fanarenam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka fa tsy fifidianana fotsiny. Raha nantota nisa navoaka ny banki iraisam-pirenena farany teo dia isika malagasy na i Madagasikara no firenena mahantra indrindra eran-tany tsisy tsony ao aorianantsika mahafoaka zavatra be dehibe zany tsy ho tenenina tsony hoe inona no mety ho vokatra zany fa manoloana an'izany kosa nefa ny tsara fantaritsika dia zao ary averiko matetika dia hoe tsy tongatonga ho azy zany fa misy antony a matotonga amin'izany toeran'izany a ny firenentsika ary indrindra tsika voaka malagasy. Manoloana an'izany dia zao amin'ny mahatoko politika atsika mba hahafahana mitondra ny vahaolana ho an'ny firenena, hahafahana mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy ary indrindra ny manafaka anazy ao anatin'izao fahasahiranana izao sy fahantrana lalina dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra tsika hahafahantsika miverina indray eo amin'ny fitondrana. Lalana anankiroa tsy maintsy lalana izorantsika ahafahana manatanteraka an'izany. Zany tsy ho resahana vava fotsiny ary tsy nofinofo fotsiny ary zay ny anton'izao fiaonantsika izao a ifampiresahana sy izarana ny paikady rehetra. Voalohany amin'izany dia zao
amahatokom-panohatra atsika zay mivondrona ao anatin'ny RMDM de misy a ny fitakiana 12 zay natao tamin'ny fikonan-doha mahakasika ny raharam-pirenena teny bypass tamin'ny 23-24 ny volana jolay farany teo. Fitakiana anisan'ny lehibe ny songadina tao anatin'izany a de ny hoe tsy maintsy mitaky sika ary tsy maintsy mitolona raha zay no ilazana azy a ny fiovana. Ao anatin'izany a ny rafitry ny senisy ny ACC melohan'ny fifidianana mba isin'ny fifidianana madio sy mangarara ary eken'ny rehetra. Adidy sy andraikitra tsy maintsy sahantsika zay ary tsy maintsy ataotsika ny fanamafisana nyzay tolona iarahana amin'ny RMDM zay ary zay tsy maintsy vitatsika ny melohan'ny fifidianana. Zay a ny asa sy andraikitra lehibe voalohany miandry atsika fa ny faharoa manarak' zany de zao ny fiomanantsika ao amin'ny fifidianana de nyzao betsaka ny lesoka tokony ho arenina ary misy ny paikady zay tsy maintsy ho ataotsika. Ny ompanatanteraka tamin'ny fameloma masy kosa ny fandraisam-pitenena ny mpandrindra nasionaly ny antoko ilaina ny firaisan-kinany rehetra manoloana ny zava-manjo ny vahoaka malagasy izao. Ka ny fameloma maso ny antoko dia andalo dingana maromaro. Ny dingana voalohany zay tsy azotsika ialany dia tsy maintsy miaingitsika amin'le fampovondronana na le amin'ntsino ny teny vahiny hoe rassemblement. Izany hoe iantsona n'ireo rehetrarehetra nandrafitra n'izany antokotiako Madagasikara zany hatrany amin'ny fiforonany dia nandalo teo daholo ireo mpikambana maro samihafa. Misy moa ny amin'izao fotoana izao ny anala sasatra kely no ny antony manokana zay izy tompotenany ihany ny malala an'izany ary misy ihany koa ny mety hoe fisitahana kely vokatra n'izay disadisa ny voalazako teo. Tsy hijanona amin'izany nefa tsika iveriny tsika merina n'ireo mpikambana rehetrarehetra ireo ka ao anatin'izany fanambarana ny hery zany raha ohatra ka misy ny disadisa dia tsy maintsy miroso ihany koa tsika amin'ny alalan'ny fampihavanana na amin'ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe réconciliation. Izay zavatra zay ny fototra iorenany zavatra rehetrarehetra anatanterantsika ny redinimisation. Ny asa rehetrarehetra manaraka an'io na ny fandrafetana ny fanamafisana na ny fanovana ny rafitra raha fa tena hita fa ilainy zany dia itsika rehetrarehetra ny miara-manapa-kevitra azy. Inona ny miantony manokana kosa ny androany dia izao ianareo ireo ny tompony andraikitra any amin'ny fotony satria dia olom-boafidy misy olo tena ny antoko sady mitantana ny tanàna zay ho tantaninareo amin'ny olom-boafidy ianareo na ny be ny tanàna na ny mpanolotsaina moa ihany koa manana andraikitra goavana amin'ny fampirobobona ny antoko mba tsy isiany fifanindriny zay andraikitra zay anefa dia tsy maintsy misy ny fifanankalozan-kevitra ifanaovantsika. Manana ny satany feazy manokana ny antokotiky Madagasikara indrindra ny faly fitsipifehezana anatiny ka ny fanajana izany no fototra voalohany mampiroborobo ny antoko. Misy efatra ihany koa toetra efatra farany zay teroisany zany dia ny solidarité. Raha tony fotoana sarotsika amin'izao fotoana zao fa fotoana tena mila le toe volonté conviction inona moa zany le volonté nge le mavitrika fotsiny fa matetika tsy manana conviction le olona vonona fotsiny izy io fa rehefa tonga le fotoana tsy vonona indray izy tsy manana le conviction. Il y a une différence entre volonté et conviction. Ka nareo zany tsy ampy le volonté fa mila le conviction zany tsika atoato fa misetsika tsy maintsy ataotsika lehibe de lehibe era Madagasikara satria aka fa efantsika tsy afianina zany mila firaisantsika solidarité firaisan-kinatsika tsara zany zavatra rehetrarehetra zany ary mila manaja zany fitsipifezana discipline io zany dia atao amin'ny bureau politique raha namako ireo mety d'accord amin'ny mikasika an'izay tsy andeferana mihitsy io fatatsika tsara fa ny discipline zany ny fomba anankiray afatsika miroso mampandroso ny atoko politique misy atsika. Akoatra ny fiaonana sy ny fivoriana ny arahany filomarika ravalomanana sy ny collectif des élus androany tao amin'ny QG Bel Air dia anisan'ny voaresaka ihany koa mahakasika ny fiainam-pirenena ankehitriny. Iza tokoa mony tsy mikaikaiky, iza tokoa mony tsy miala anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena farany tokoa mantsy dia 7.4 isanjato amin'izao ny tahapahatra ny eto Madagasikara ta izay ambony indrindra mitovy ny tamin'ny krizy ara-politika niainana ny taona 2024 ary ambony indrindra hatramin'ny taona 2024. Manoloana izany indrindra dia nanambara ny filomarika ravalomanana tahaka ny isaky ny fandraisan'ny fitenenana rehefa misy izay fandraisan'ny fitenenana izay dia milaza ny manana vahaolana hatrany izy ary tsy jery fotsiny ny fahoriana iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa ameriny indray ny asan'ny vahoaka malagasy ny asiny izany vahoaka malagasy izany fa indrindra manana anjara lehibe amin'izany ny avy eo anivony antoko tiako Madagasikara. Ho rahantsika avy hatrany izay fanehoan-keviny izay.
ory aho fa manitra ny manodidina io no teny nambara ny filomarikaravalmanana androany raha nyresaka mahakasika ny zava-manjo ny firenena sy ny vahoaka malagasy ankehitriny ny tenany manjaka ny kolikoly ny tsy fanaran-dalàna ny fanabadona sy ny fanabotrina ny vahoaka malagasy ataon'izao fitondrana izao voalina zao a no nahazo vaovao sy filazana sy fampahafantarana fa zareo amerikanina de miaiky volana mihitsy fa hoe ao anatin'io le jirama io a no fanodikodonam-bola alatra ny teny an'izany publiquement eto a marina zany na de hitanareo tsara le amin'ny transparency internationale iny de ny teny izy ahoana ny antony tamin'ny fahazahonan'lay vola 840 millions de dollars zay nomena Madagasikara kotan sy vola nomena ny Madagasikara tamin'ny fitantanana ny Covid de nentina nanampiana ny jirama daholy ny 80% izy io eo amin'ny 600 millions de dollars ary rehefa tany izy a de tsy fantatra marina na inona ny zavatra mitranga nampiasaina io zany hoe any amin'ny 600 millions de dollars zany gaga be a ndresaka ndrareo avy any Washington ahoana hoe nahitanareo an'izany misy io izy tatitra azonay avy any amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena toy ny banque mondiale ka jereo tsara fa tsy makaiza misy Madagasikara ara izao fitantanana misy zao fa tokony hijoro ianareo ndretotsika fa mijoro ndretotsika fa miresaka de nareo milaza miara-mahita raha milaza aminareo fa hoe anareo zao samy mahalala daholo fa nisy fotoana iny tonga de avy telo eny avy efatra eny ny facture ny jirama e de tsy afaka manoatra mihitsy le voaka de miaritra ny facture tonga any aminy na olotsotro zao tonga de gaga izy fa ahoana io nalohanareo fa roa ohatra misy fanotsina de afaka mitarainareo aiza nisy an'izany rangatya na izy mipeny iny na izy tapahany jiro mbola vo 17% voaka malagasy fotsiny amitsika amresaka zao no mahazo jiro eto Madagasikara ny olona nefa fa any amin'ny 60% isika 17% mponina eto Madagasikara mba mahazo jiro zay jiro mampisilafila ohatrany inona terehitra direhitra apokatra ata asotrondralany tany sao de may daholo ny fitaovana anatiny mahazo rano misy hoe rekakina itosery roa herinandro tsy manana rano tapaka ho azy eo le izy de ao foana ika de ampidirina de avoaka izy hoe ty ny DG taloha de atsoany iny de aveo averina indray ty ministre fa atao DG atao daholo zafa nylaza hoe nahosolonanao sanandro a rio ka raha mbola tsy foana ny kolikoly na ny corruption ataonareo miaraka amreo mpamatsy ny solika ireo fandaraha maso ny solika zay aterina eny a de fa aveo avoaka fantatray daholo eny e zany zay ke mpanohatra ary zany folohan'ny mpanohatra sady nareo rery milaza hoe manana service de renseignement zay ko mba manana mpanao azy mihitsy ny tantara ty aminay hoe misy tomobily zao manatitra de aveo entiny verina indray le izy loza ankoatra io de nambarany ihany ko fa ahina ia mafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahavaratra tsy mitsahatra amin'ny totongana mantsy ny sandany ariary kanefa de fotoana isany mampiakatra ny fanafarana entana eto amintsika ny volana desambra toy izao zao ndray ny olona de tena tsy rarahina mihitsy ny fampianarana ny ankizy de atao mihitsy mampabado azy sady mantra izy mibado tena loza mihitsy zany maro zany manjo eto Madagasikara fampanantenana tsy ho tanteraka mandrak'izay mihitsy ny tenenindrolahy hoe zao no atao amin'io vidina navan'ilona io aingana de aingana ry ny teny taloha fa hoe ry zany tonga zao natao tonga enao zao kina nataonao vomi ara tena manimba manapotika satria misy olona ao akaiky zay arovana manao ny ataony de nareo de mieritreritra reo vidy sakafo hoan'ny olondreo efa nilaza tamin'ny janvier hoe isy volana amin'ny volana o milaza indray androany efa nilaza fa nareo ny tiako ampahafantarana azy fa volana desambra ho avy zao janvier ho hitantsika tsara indray fahasairanina tamin'ny volana novambra vo nanomboka tao a ny tena niakatra be daholo ny vidinentana inona mahatonga zany satria izy ireo tsy afaka mandà mihitsy zay tian'ireo mpamaty solika atsika vidina petrole zany mahatonga ny mpitatitra
tena rary ny sitsiny loatra ho an'ny transporteur mangataka findrotan'ny sarandalana satria tsy zakany ntsony mandoa ny piesy tsy zakany ntsony mandoa an'le gazoal sy ny essence de mbola tsy janona treo io satria efa tsisy ntsony le devise anafaran'ireo mpiara-nantoka amin'ireo sy ireo olona manodidina azy ireo entana tsy tokony afarany de afarany zay ny mahatonga an'ilay devise tsisy ntsony zay ny mahatonga azy midevaly be totsikaritra mihitsy tao anatin'izao fitondrana izao fa inina abadona ny zana-bahoaka mba ahafahana manambaka azy mila fandraisana andraikitra ny rehetra avokoa izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana ma président veriky foana manana ny taniny izy na ny territoire de rovana io faharoa tsy maintsy jerevana ny fiarovana ny ain'ny olona sao de misy zavatra tandinidoja ny fiainana arovana izy amin'ny aretana alovana izy amin'ny loza mety hitrangana eo aminy misy volcano mitranga zao hitanao tsara iny tany Nepal misy zavatra mitranga ty amin'ny vokatry ny ady an-trano tsy maintsy arovana koa izy indrindraindrindra amin'ny vidim-piainana mahazo azy efa tsy mihinakanina intsony ny akamaroan'ny olona mba tsy lazako azy hoe izy rehetra tsy mihinakanina izy de mijery an'lay zanany fotsiny hoe sisa satria nahoana zay tatitra nomen'ny banque mondiale sy ny amerikana anazy akeo milaza fa hoe satria tsisy tonga ntsony reo mpandraraha avy any velany tsy misy makaty Madagasikara ntsony satria tsy zakan'izy ireo ntsony mandoa an'le vidin-jiro eto amintsika ny lafo indrindra ambonin'ny tany faharoa ny environnement le fandrarahana mihitsy tsy misy raha ohatra anao mandeha tsara ny raranao salandraoka tongavandra tapoko anao de angatahany mandoavinareo vola de sokafanay ty na manao monopole zareo de zon'izy rery fa zany teneniko zany zavatra marina ary misy profo nanamafy hatrany moa ny filoha Marc Ravalomanana fa mila mijoro ny vahoaka madinika indrindra fa manoloana ny fampanantenana izay nataon'ny mpitondra taminy ka tsy tanteraka ihany miaratiana sy Mathieu Prince kosa ny tondra amintsika ny famotinana ny fandarana miara-manonja ho any androany intitra ary nahitsy ny solombavam-bahoaka Stanislas raha ny anio ny hefiny manoloana ny orinasa mpanjakana ary Madagasikara tao anaty ny fandarana miara-manonja androany nambarany fa mitrosina ary mitotongana hatrany ity kompani pitaterana nasionaly ity tsy manana vahaolana ary manao izay tiany ataony mpitondra hoy ny fanazavany ny avion fana ny pilote fana tazy ny équipage fana hatramin'ny assurance fana miadiny hermady topoka hermady loizy lo teo zao de fa lasa antegaz kerelasa ny mbola tsy tanteraka zao fa azafako rehefa aveo dia assurance de tena miatsika manakatso amin'ny ary de varotra be fotsiny panapaka be fotsiny amin'ny eo amin'iny moa sy eo amin'ny fanaovana tsekeny eo fotsiny sisanjaratsika de io ndray namidy zay nantena ny vanana izy mba système lelanary ny tombony any mieritreritra ho androko ampiasa be da be izy satria tsy voalohany de nivana azy le Madagasikara elany zany ho forme fotsiny zany hermade de elany de mbola tsy amin'ny anaran'ny hermade azy zao mbola hitondrana azy na mpiasa sy nrehetrarehetra fa manomboka amin'ny 18 ianina zao 18 novambra zao zay vao mivadika amin'ny elany de nelanelany eo zany tsitsy de mahatokisonareo fa mino rehefa miditra amin'io zay ireo miasa reo takatakana kely daholo tena compression personnel mahatsiravina be tsy mandraika rano de mbo falifaly zalahy sao de mbo voatany de tsy afaka mipetraka amin'ny grevy fa sao de mbo hoe mbo tafitra ihany mbo tafitra amin'ny elany Madagasikara elany sa ihany lozany eny eto amintsika eto fa de tena any amin'ny tena hoe zavatra tena soana tena eto de tena zao hoe le fitondram-panjakana tompoko tsy mahalala ny lara-pahamena sy ny tany fa sy revirevy ny zavatra ataony ihany tsy atao nambarany solombavam-bahoaka feno Ralambo manana fa mila manao ohatra ary fitaratra ho an'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana amin'ny lafiny rehetra manoloana ny zava-misy aina ny vahoaka malagasy anatsahatra ny fitiavan-tena ka hijery sy ametraka ambony ny malagasy fanetretena aloha ampisehoanao ny vahoaka malagasy hoe tena mitsitsy izahay mpitondra fanjakana de
mampiseho ny vahoaka dia manaraka ho azy ireo vahoaka ireo fa aiza moa ny noho ny vahoaka hoe tena tsy manam-bola ty firenetsika ty raha zavatra ampiseho mpitondra fanjakana ivelany ohatr'izao mpitondra fanjakana mihitsy rahantsika mahita mifetsiketsehany etsero le mpitondra fanjakana hoe nefa ny jereny vahoaka hoentina tena efa sahirana ara-pivelomana mampametra-panontaniana mihitsy hoe tena tsy manam-bola tokotra ve ny fanjakana sa le vahoaka le tsy mijery ny vahoaka mihitsiny tsy mampino hoe tena mahantra ty firenetsika ty satria io zay le hoe volonté ngamba ny tena tsisy le volonté mihitsy ny tsisy ary izay tokony iarahantsika midinika ary tokony hijereva mpitondra fanjakana hoe okizay kosa ty fijerevantsika ny tenatsika manokany tya fa alohantsika mba teny hijery an'reto vahoaka reto ankoatra ireo lafinjavatra maro no voaresaka tao anatiny ity fandarany ity androany makasika indrindra ny raharam-pirenena ankehitriny toy ny politika ny toekarena ny sosialy sy ny fahasalamana mbola tsy mivaky kosa hatramin'izao ny olona ny mpiasa eo anivon'ny orinasa secrène ao antsirananao nisy indray niesika fitakina nataon'izy ireo maly makasika ny karama sy ny tombontsoa manokana izay tsy mbola voaloha hatramin'izao MBS antsiranana efa volana maromaro izay no nitaky ny karamany sy ny tombotsoa ara-tsosialy tokony hositrainy reto mpiasa eo anivon'ny sekarena ao antsiranana ireto saingy tsy nisy valiny izany manakity ny androany mahatsiary voafitaka izahay io izy ireo satria maro ny fampanantenana natao taminay nandritra izay fotoana nitakina izay kanefa tao maly tsy miova ny zava-misy zegny ankadalegna sanandro tsy amiagna zay vola asa fô saigna atao io no manahirana hoe izy koa vita Ronaldo payegna anareo nefa izy io tsy amiagna zay vola aminay izy koa vola tsy mahampy magnanova zeste fa ndraiky mandrikiny be tsy magnano io tsy izay tegna tsy anelferiny ke mitaky zay tompoko very fanambola velona araka izany ireto mpiasa ny sekarena ao antsiranana ireto ka nanamafy ny fitakiny sy nanome hafatra ho an'ny mpitondra fanjakana raha ny vinavina misy amin'ny mois d'avril zegny sekrena vao mety ho afaka magnefa karaha mampiasa dia manetry ny fanjakana fobe zay fa izy koa letry zio zegny zay efa voaka raha ty iambiny mois d'avril zegny maty zay jiaby amin'ny farany izy koa tsara hoe andeha saziny karaha ireo zokore aman-dreny nay retraité aby rony efa saziny fanjakana malagasy vonegny tsy moramora tsy amiagna hanigny amizio ny mpiasa retraité ny sekrena mandeha mitsindroko dabanatra isaka marandraigny igny zegny fotopivelomagna mamparary zay mieritreritra azy efapolo taogno 2 taogno nesagna amin'ny sekrena andeha tsipigny dabanatra ny pension alimentaire zay tapagna amin'ny karaha mpiasa dia tsy azondreo tsaiky aby tokony isitraka izy malahelo zay fa nagnino volan'reo tsaiky aby reo tsy amiagna reo mba miangavy zay ary tompony andraikitry mba raisinareo ny andraikitry fa mafy loatra zegny tsy mihinan-kanigny zegny isekreny rehefa nagnanaovanareo etsiky fa miagna asa nahazo asa amizio misy asa ao amin'ny dépôt marine na miagna sekreny deviny zio tamy 2016 6 milliards ariary zahay nefa amizio mamina vina aty amy 2021 misy atsika ty fa agny amy 15 milliards farafahaheliny izy io asa tokony ataony sekreny fa najanonay asa nanomboky tamy tineny ino ny antony zay nagnano fitakiagna nagnirano DG-nay samborigny namanay miaraka magnano fitakiagna ny olona andeha ifampiraraha mpitondra fanjakana matana Victor ndraiky Robiste andeha ifampiraraha tonga de nampidirigny violon raha tsy ahivina dia manodidina ny 700 eo ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa mpanamboatra sy mpikojakoja sambo ao antsaranana ity fianakaviana maro araka izany no mivelona ao anatin'izany toa mitaja-potsiny aina nefa ny fitondram-panjakana ankoatra ny tsy fandaova karama nefa dia efa ratsy dia ratsy ainko ny fotodrafitrasa ao amin'ity orinasa ity no ny tsy faiza mitantan'ireo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny orinasa eo amin'izay vava makasika ny fitokonan'izay atraminy dia nanao esika fanarana ihany koa androany teny akatso nisy olo tena ny mpianatra mitaky vatsym-pianarana efa ho 6 volana miampy ny équipement manome roa amin'ny fitopolorany fanjakana araka izany ny mpianatra mba amahana ny olana sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina
vorakoraka sy filanjana sorabaventy izay no antsika fanarana nataonyreto mpianatra ireto androanty mitaky ny amoana ny vatsim-pianarana sy ny équipement manodidina ny valonjato ny mpianatra katso no mbola tsy nandray izay vatsim-pianarana izay mihitsy tamin'ny taom-pianarana 2024 équipement izay tokony horaisina amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana iray manodidina ny 9 volana eo izay vatsim-pianarana izay ny taom-pianarana nefa ty efa ny farana ary ny faefatra ny volana oktobra teo ny tokony nanomboka ny taom-pianarana vaovao manay araka izany ireto mpianatra ireto ho arirarira ny fanjakana fotsiny any raha ny zava-misy aloha dia efa nisy ohatr'izao foana dia ty amin'ny anjery manontolo efa nanomboka tamin'ny volana marsa nisy fitakena kanefa hatramin'izao mbola tsisy vahaolana mahafapo ihany na nilainay moa izany dia paiement satria ny ankizy dia efa leo mifampanantenana calendrier isakin'izay misy paiement hatramin'izao nefa efa tapitra ny any universitaire taloha teo efa miditra ny vaovao mbola tsisy resaka ihany le réclamation izay mitotaly 700 mahery hatramin'izao ety amin'ny université d'Anarivo mpianatra ireo mpianatra 700 mahery sy nahazo bourse ireo moa dia efa manerana ny faculté rehetrarehetra eto amin'ny université bourse misy isan-karazany le izy fa ny tena betsaka 9 mois plus équipement mbola tsisy nahazo ny mpianatra na ny ray teo anisy scolaire teo aloha teo mbola tsisy voaray hatramin'izao nefa fahitantsika amin'ny fahasahiranana andodoroa zao mpianatra sy ny ohatr'izany lista moa zany efa atao foana nanomboka tamin'ny volana marsa izahay no navezivezy amina resaka réclamation ary nampanantenana foana fa voaka ny calendrier ohatr'izao nefany hatramin'izao le izy tsy hita ihany hatramin'izao dia mana zany izahay hoe aiza ireo boursanay ireo satria tsy fantanay intsony izay tena marina fa milaza ny amoaka calendrier daholo izay olona resahana raha tsy ahivona efa nanomboka ny volana martsa no nanambara fa ho atao digitalisation mpianatra ety akatso anamora ny fandoavana ny vatsim-pianarana saingy mbola fampanantenana fotsiny any aloha izany hatreto izay zany efa nilatsaka tsehatra mihitsy namboatra lista tamin'ny farany teo izay lista hoe rofina daholo mihitsy mba tsy isiany hoe zao ndray mbola problème dia efa lasany daholo zany lista fa miandro fotsiny izay oviana fotsiny le volany hivoaka dia izay zany ny antony hitakina le izy averinay foana le fitakina fa ohatrany hoe arizarizany zale izy dia nany universitaire efa ho tapitra ihany dia miandro zany izahay ny farany ity herinandro ity araka izany ny fiampitoana omeny ireto solotena mpianatra ireto hitadiavan'ny fanjakana vahaolana anao etsika hafa mafimafy kokoa indray izy ireo ny herinandro avy io raha mbola tsy mivaly izay fitakina izay ny pejy fampianarana izay hatrany dia tafiditra ao anatin'ny lalam-piofanana mahasarika ny tanora ny faculté des sciences na ny lalam-piofanana ara-tsiansy mbola maro anefa ny olana sedra ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny fanatanterahana ny fampianarana araka ity fanadiadiany mialy rarinombana sy tahiriny aina ity Fenempolo taona katroka no nijorony lalam-piofanana ara-tsiansa eny amin'ny anjery manontolo ankoatra ny tsy fahampian'ny mpampianatra raikitra izay mitotaly manodidina ny 300 eo amin'izao fotoana izao olana irasan'izy ireo amin'ny lalam-piofanana hafa ihany koa ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa sy ny fitaovana entina manatanteraka ny fampianarana ezaka tsy maintsy hotratrarin'izy ireo noho izany ny fananganana efitrano fianarana ny tena olana aminay zany zao hoe dia resaka rano zay nefa amin'izany science zany zany mampiasa laboratoire dia raha voatsisy ny rano aina mozy izy tsika ny rano dia raha voatsisy zany le rano dia olana be le connexion zany tena ilaina ny fampianarana ty amin'ny ambaratonga ambony nefa zany hatramin'izao aloha mbola tsy tena lavorary dia izay zany nirinay hoe mba ho tonga ny rano dia mba azo an'izay anina rehetra izay dia mba tsy olana tony koa zany le karaha manimpandraraha satria raha vao mimpandraraha kontsy ao dia tsy feno le izy akoatr'izay koa zany zay nanaovana le hoe anangana trano fianarana satria le infrastructure efa tamin'taona araiky amby 700 zany any misy dia izay ny tena tsy ampy dia ny amarana azy dia tsy kely fa ny lehibe indrindra zany dia ny fampitomboana ny mpampianatra satria tena efa lasa nandeha sotronono daholo zany ny mpampianatra dia mba nirina zany dia mba ndray mpampianatra maro indray zany ao anatin'ny folo taona eo zany tena nahitana an'izay hoe tena efa may vitsy zany le mpampianatra sady efa may lehibe
androany moa ny nankalazana ny faha-80 taona ny telanam-piofanana ity izay natao teny amin'ny oniversité Anakatso. Nisy nietsika maro isan-karazana nentina nanamariana izany toy ny fanokanana ny jardin connecté sy ny chalet connecté ary ny efitrano fanaovana informatika izay nifaranana tamin'ny fametrahana vato fototra entina hananganana trano fianarana ahitana efitrano 20. Vaovao ny fandraharana dia saika ny aina tao anatin'ny voka-dratsy nateraka ny valanaretina COVID-19 sy ny fihiboana avokoa ny ankamaroan'ny orinasa sy ny mpandraharaha malagasy. Tsy mora nefa ny fanarenana izany ary mbola hitadiavam-baolana hatramin'izao. Mialy rary nombana sy tahiry ny aina trany. Natetera aza ny fitsin'ireo asan'ny forona tao anatin'ny fihiboana toy ny fanaovana solution hydroalcoolique, ny huile essentielle sy ny fanampin-tsakafo entina hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19 dia hitagoavana sy ny mba-antoerana ny fikatoanan'ny 50 isan-jaton'ireo orinasa teto amintsika vokatry io valanaretina io. Nivoaka sepitra ary ny aina tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan'ireo orinasa malagasy sy ireo mpiasa nandritra ny fihiboana. 20 isan-jato monja nefa nitahan'ny famoronana azy eto Madagasikara. Noho izay tsy fahampian'ny tolotra asa izay dia amorona amin'ny sehatra tsy manara-dalàna avokoa na ilay antsoina hoe secteur informel ny 20 isan-jato amin'ny salan'izy io. Nandalovana tao anatin'izay heritaona sy tapany roa taona izay nandalo krizy ny mpandraharaha teto Madagasikara satria nikatona daholo ny orinasa. Raha momba ny club des entrepreneurs moderne fao manokana dia ny 50 isan-jato no nanakatona farafarana dia tsy nisy asa izany mazava ho azy. Eda be mihitsy miperta satria tsy maintsy niditra trosa ny mpandraharaha, misy ny asa nefa nahita olona tao amin'ny fiakarana ny akora fototra, resaka partenaire fandefasana entana sy ny ohatran'izany fa nefa mila ahodina foana nefa le orinasa. Ny tena voakasika ilay izy aloha resaka tourisme, ny resaka raha malagasy satria ny vahiny no manjifa an'ilay izy satria miaina ilay fanjifana tao anatin'izay confinement izay. Eo andalam-panarenana ny orinasa ny ankamaroan'ireo mpandraharaha amin'izao fotoana izao. Tsy mora nezaka ary ilaina ny fanampian'ny fitondram-panjakana izay hita tao amin'ny raviravin-tanana eo amin'ny fanarenana ny lafiny ara-toe-karena eto amintsika. Ataoko hoe izay 50 isan-jato izay no tao anaty fahasahiranana dia azo atao hoe ny 530 isan-jaton'ireo no efa niarina. Izahay mbola azo atao hoe mpandraharaha madinika dia mila atosika be dia be. Misy ny ho an'ireo mpandraharaha zao mety hoe miditra izy mila fitaovana izy satria lany tanteraka ny volany. Mety misy olona mila fond de caisse mihitsy, mety misy olona mila fampianarana fahaizana mitantana. Miororo sahady indray ny mponina amin'ny fokotany sahalava ny fianaran-tsoa amin'izao fotoana izao noho ny fikasany olona akaiky ny fitondrana milaza fa haka ny tanin'izy ireo. Bagsandrianantsy MBS fianaran-tsoa. Mbola mitohy ny antso izay ataon'ireo olona izay manakaiky ny fitondrana na akaiky ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ho an'ny rahatany ety amin'ny fokotany antsoina hoe sahalava ty fianaran-tsoa. Efa fiverenana fanindiminy izao, fikasana fanindiminy andravany ty toerany ity. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona no antony? Inona no nampandamoka ny fikasana fandravana voalohany? Inona no nampandamoka tamin'ny fikasana faharoa? Inona ny kajikajy natao ka nampisy indray ny fikasana fandravana fahatelo ka tonga amin'izao fanindiminy izao? Manamafy moa ny mponina mipetraka amin'izany toerana izany fa efa 10 taona ny maro no nananany sy nipetrahany teto. Raha tsorina dia lova tamin'ireo ray aman-dreny na ireo razambe izany toerana iveloman'izy ireo izany ankehitriny. Nanomboka tamin'ny fitondrana Andriamatoandro Rajoelina no nopolotry ity olana sy ty saty sy ty satria araka nambara teny am-piandohana dia olona akaiky ny filoham-pirenena ny voatontonona ho ao ambadika izany olana izany. Ka ity toerana ity dia efa plus de 40 angambany izay no nipetrahanay teto raha atao farany kely indrindra tamin'ity toerana ity. Aty afara nefa izany dia lazaina fa tafiditra anatina tanin'olona izy ity. Rehefa tonga nefa ireo mpanao gazia ireo topo ireo izay nalaina napidina ny tenan'ny commune nakan'ireo topo ireo dia hita fa tsy tafiditra ao anatin'ny toerana le taninay. Nefa dia terena fotsiny hoe sorona ho tafiditra anatin'ny toerana io ka ho ravana hono izay ny zavatra misy amin'izao. Ka izay no mahatonga anay manao an'ilay fitarainana izany hoe mba jereo ny fiainanay vahoaka madinika satria ity ny toerana nivelomanay hatramin'izay. Ary anisany nanabeazako zaza izay zaza naterako, anisany nanabeazan'ny ray aman-dreny koa na ihany koa tao anatin'ny fahakelezana. Nefa dia amin'izao fotoana izao dia hoe ho ravana mamay-poana fotsiny noho izay hoe fanerenana sitrana dia naborina ny olona samihafa. Nefa dia mazava be fa titra roa samihafa izy io izay efa nivoaka indrindrandrindra teo amin'ny fitsarana. Nefa dia mbola lasa zavatra ohatr'izao fa nindimy niverenany tika malahelo izay satria dia amina force ny tonga eto. Matsiaro menatra matsiaro baraka izahay satria force
commune tonga avance aiza mizonay manoloana an'izany ka izay mahatonga anay manao fitarainana mba jerevanareo any amin'ny fitondrana ambony sotra tompo. Anisan'ny tena mampijaly malagasy tokoa ankehitriny ny olana mahakasika ny fananantany izay tena nirongatra tokoa tatoato raha tsy hivina nefa ny zavamisy nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny filoha ankehitriny dia milaza fa tsy akakory ny fananany malagasy na ny tanin'ny malagasy mihitsy aza teo amin'ny fahitalavitra nasionaly mifanohitra amin'izany anefa ny zavamisy ankehitriny iaraha mahita sy mibaribary ohatra ny tafika andrefa-tanàna ny zavamisy ny fangoronana tany fidirana ankeriny amin'ny fananan'olona sy ny maro samihafa izay mampitaraina ny malagasy fa fanjakana sa fanjakasakana ny misy eto izay ny vaovao azy natolotra avy ety Fianarantsoa Bakisandriananja ho an'ny MBS. Raha izay ary ny tany Fianarantsoa ny amin'ny faritra Boeny kosa indray dia miaina anatin'ny savorivory tanteraka amin'izao ny manjifa sy ny mpandeha amin'ny lalam-pirenena faefatra izay mampitoena Antananarivo sy Mahajanga. Manoloana no mety ho fiakarany sarandalana mbola tsy fantatra mazava tokoa mantsy raha tena hiatra io fiakarany sarandalana io na tsy. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Misy savorivory tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpandeha eo amin'ny zotra nasionaly eto Mahajanga manoloana ny hanampiakarany ny sarandalana zotra nasionaly Antananarivo Mahajanga amin'izao fotoana izao. Manoloana azy rehetra ary dia manana ny heviny ireo mpandeha hamonjy an'izany Antananarivo izany. Tsy zaka zany, tena tsy zaka mihitsy izany. Ilay mpitondra fanjakana hevitra momba an'izany fa ambony loatra. Misy ny fiangaran-javatra rehetrarehetra tena miakatra fa mba farafaratsiny kosa ngamba 50,000 francs fa tsy tonga dia 100,000 francs be zao. Satria mifampitsonjovana ny fiainana mahatonga naka amin'izay fa raha izay no ampisafidianinareo aleo 150,000 francs kanefa mba tsonjovana ihany no manana tomobile ny miasa ato amin'ny tigara routière ity any docker sy ny rehetrarehetra dia mba miakatra 50,000 francs izy zay mba farafaratsiny hoe mifampitsonjo atsika. Misy tsy zaka fa dia tsy maintsy atsena foana izy ndraika aloha tena ambony be tsy mba miakatra kely ty zao fa miakatra tsikelikely dia otrina zao ito tapahanao ito miakatra fosao fa dosany. Mahakasika an'ireo mpamily kosa dia manamarina fa mety ny fiakarana satria maro ny kojakoja ilaina amin'ireo fanamboarana fiara raha ilaina zany. Lalana raha teo izy ireo ratsy dia ratsy fa dia tsy maintsy miafy malohana an'izay ary manimba ny fiara mihitsy aza indraindray. Izay mpamily manokana moa zany no angatahana hevitra dia saranay ary io 5 alina meny fa nandoatra an'izay ary fa no ny asanay amin'ny service public anazy ny zavatra miantra aminay amin'ny lalana fa raha tsy lalana fa lafosan'ny pesy ny atretenay zay fainay manokana zay chauffeur fa tsy idiran'ny patron be loatra fa noho hoe fisiny fitsonjovana ny vahoakanay sy mivoaziranay dia amin'ny eritreritray zany tsy dia hozakan'ny olona loatra indrindra fa mivoazira tena mpandeha aminay le 5 alina ariary fa raha mba tianay hoe raha mieritreritra amin'ny fomba fitadiavana vola mety aminay fa rehefa tena nandinika zay mieritreritra amin'izay azay ohatrany 700,000 na 200,000 mba atonony aminay zany raha zay no anontaniana. Efa hatramin'izay tokoa mantsy tsy mba tsinjoaka izany mihitsy ny fanjakana fa fitiavan-tena no lehibe indrindra. Miandry araka izany ny tena fiakarany na tsy marina anyty zotra nasionaly reto ny vahoakany Mahajanga. Any Ambatondrazaka kosa indray dia tonga mifanakalotra ikefa amin'ny tantsa any aloatra ny tantsa avy etsy amin'ny lemaka be tsy mitatatra ny lafin'ny fitantanana federasiona sy ny fahaizana manatsara ny tontolon'ny fambolembarimo ny fampizarana hevitra tamin'izany. Ny Rendriana Arvony MBS Ambatondrazaka. Afapo tamin'n'izy ireo teto aloatra ireo tantsa avy amin'ny lemaka be tsy mitatatra izay mifanakalotra ikefa tamin'ireo tantsa avy amin'ny lemaka PC23 anisan'ny nitondra fanazavana mahakasika ny fitantanana ny federasiona zareo avy anivy ny federasiona mirindra Ambatomanga zay tena nahaliana ireo tantsa avy any be tsy mitatatra ireto. Tena maro tena afapo zay atreto satria tena hitako tena hoe mipetraka sy mirindra tsara fomba fiasananjareo aty amin'ny federasiona amin'ny faritra Ramagoto. Milazako an'izany dia misy ny ataoko hoe andraikitra tsirairay avy ndraisin'ireo
fédération nakatratỳ amin'ny efemera sy ny anisy mampiasa rano zany hoe misy zany fitantanana mangarahara ny arabola ny arakolona ohatra ny brao sy ny fitantanana rehetra dia ny arabola sy ny fitantanana sy indrindran-damina zany sy mifandaniana ary indrindrindrindra ny fanatsarana sy fanamboarana ny fototrafitra tena mivoaka tsara ny momban'ny rano. Tena ny mampafantatra fa misidra olona ny tantsaha ao anatin'ny lemaka be tsy mitatatra noho ny fahatsetsena ny lakan-drano ka miteraka ny sapin-drano izay tena anisany zava-dehibe amin'ny resaka tontolo ny fambolem-bary. Tena misy olana lehibe zany ny olana voalohany angambany dia anatin'ny iraisana angamba zay ao anatin'ny tontolo tsy fahampian-drano dia ny resaka fampitihan'ilay fotodrafitrasa any anaty tanàna satria ny lakan-dranonay zany dia mamakivaky ny Antananarivo renivohitra iny dia tsetsin'ilay zordiran'ilay ndramby misy ihany avy any amin'ny rendrano Tsiopa fa nohon'ilay fahatotoran'ilay zordira ao anatin'ilay rendrano satria ilay rendrano mamakivaky tanàna dia maty ilay lakan-drano. Eo azy zany dia mila mahatsapa ny tantsaha fa ilaina eo anivon'ny ankonana sy ny firenena ka na somary marisarisa azy amin'ny fijerena ny tantsaha ny fitondram-panjakana dia afaka mihoatra amin'ny seha-pivelomany ihany ny tantsaha hoy ity remim-pianakaviana iray ity. Ny antso ataoko ho an'ny tantsaha zany dia izao mila mahatsiaro tenitsika ary mila miady ho antsika tantsaha fa rehefa itsika tantsaha no tsy mahatsapa hoe ilaintsika ho an'ny firenena fa ilaina koa tsika ho an'ny tenatsika dia tsisy ninona ataoko hoe na ny zavatra nandehananay taty ary tsisy dikany rehefa tsy mahatsapa tena izay ny tantsaha hoe ilaintsika ho an'ny tenatsika ilaintsika ho an'ny firenena raha ohatra zao za manokana dia fambolena sy fiompiana ny velomako fa zany efa ao amin'ilay makibe tsy mitatatra no mipetraka Antananarivo renivohitra fa rehefa tsy mahatsapa an'izay hoe ilaina ho an'ny fianakaviako ilaina ho an'ny mpiaramonina ilaina ho an'ny firenena dia zava-poana. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia mienjan-drony tady eo amin'ny vondrona Europeanina sy Bielorussia amin'izao fotoana izao. Mikasa ny anasazy ity firenena ity mantsy ny vondrona Europeanina manoloana fisiana mpifindra-monina marobe izay mihazo any Europe. Tsy mankasitraka izany anefa ny Bielorussia ka mikasa ny anapaka ny famatsiana gazy any Europe. Nzavandre Mahefa sy Andra Rakoto Malala. Ces migrants sont au Bélarus et tentent de traverser la frontière de la Pologne située à quelques mètres. Findra-monina irakianina Sirianina manetsiny no mihazoazo ao Belarus dia hiditra ao Polonina amin'izao fotoana izao. Ny mpitany filaminana miaro ny sistany ao Polonina efa tonga manakana ity fikasana ity. Ny fidinany maripana ambany dia ambany izay sidrain'ireo mpifindra-monina ireo anefa dia mangony fotsiny. Ny vondrona Europeanina dia milaza fa i Belarus no ambadika izao fifindra-monina izao ary mandraona ny mesazy manoloana ny zava-misy i Bruxelles. Itsankilany dia milaza ny nampaka ny famatsiana gazy any Europa ny filoha Belarus Alexandre Lukashenko raha toa ka miatra ity fanasaziana ity. Niditrantsehatra ny vondrona Europeanina manoloana ny raharaha nijery izany ny diplomaty Alemana ny alakamisy lasa teo. Nilaza i Vladimir Poutine fa ny fifampiresahana eo amin'ny vondrona Europeanina sy Belarusiana no entina andravonana ity raharaha ity nandritra ny antso-tarobia nataony tamin'ny mpitondra Alemana. Andrasana araka izany izay fanapa-kevitra mikasika ity raharaha ity amin'ny fiatombohan'ny herinandro izao. Jeudi, Vladimir Poutine a appelé Bruxelles à rétablir les contacts avec Minsk lors d'un entretien avec la chancelière allemande. Dia izay ny manakatona ny fotoanany fampahalalam-bavao izao alina izao arano rehefa avy eo ny Global News aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitohy Vampire Diaries ary ho any androany ny horonan-tsary hoarahantsika dia mitondra ny lohateny hoe Les sorcières de Zougaha Mordi. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.